vahoaka isika. Andriamanitra ray zanaka faray masinao, sarobidy aminay izao fotoana izao, nyraisanay indray ilay fiavozam-panahy avy amin'ny teninao. Koa mitenena aminay Jehovah Tompo, fa voninkenanao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Kristy Jesosy Tompontsika. Ny soratra masina akantsika hafatra anio amin'ny Malakia toko 7 andininy 17 hatramin'ny andininy 420. Ny soratra masina eo ambany masontsika dia milaza ny fiainan'ireo vahoaka kivy, milaza ihany koa ny fiainan'ireo vahoaka samy makao azy, samy manao izay saim-pantany. Eny milaza ihany koa ny fiainany ireo vahoaka izay mijoro amin'ny fanompoana marina tokoa. Ary izay no antony mahatonga ny Malakia mandray andraikitra amin'ny fanompoana, mitarika mandrakariva ny vahoaka ao amin'ny fanavaozana sy ny fiavaozana amin'ny fiainam-panahy. Ka ny vona iray lehibe ho jerentsika amin'izao soratra masina izao, izay miainga avy amin'ny loha hevitry ny volana izay iainantsika amin'ity volana ity, manao hoe havaozy ny fanompoan'ny fiangonana. Araka izay ny fiangonana manavao ny fanompony manaja an'Andriamanitra. Izay ny hitantsika amin'ny andininy 17, 420, ny andininy 420, ny andininy 420. Ny fiangonana manavao ny fanompony dia manaja an'Andriamanitra. Raha ny dikanteny protestanta eo ambany masontsika dia ny ilazany azy dia hoe matahotra an'Andriamanitra. Raha miresaka hoe matahotra an'Andriamanitra, tsy ilay tahotra mitarika any amin'ny fangovitana hitsoka, andositra, hiafina ny tavan'Andriamanitra. Tsy izay akory ilay tahotra resahana eto, fa ilay tahotra mitarika ho amin'ny fankatoavana, ho amin'ny fanajana, ary satry dia ho eo ambany fiahin'Andriamanitra mandrakariva. Raha miresaka hoe manaja an'Andriamanitra arak'izay, dia misy ireto fehin-kevitra 3 ireto no ampianarina ao anatin'izany. Faharetana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Raha mijery mantsy isika ary amin'ny andininy 17 sy ny andininy 420 dia tao vahoaka manometsiny an'Andriamanitra, tao vahoaka mitsiriritra ny ratsy fanahy. Izay ny zavatra hita ao anatin'izany. Ilay vahoaka tsy nanam-paharetana, fa tao manompo ihany, nefa dia tsy mahita izay tombon-tsoa azo avy amin'ny fanompoana an'i Jehovah. Ary izay no mitarika hoe mila manana faharetana, tsy ny ratsy fanahy akory no filamatra amin'ny fiainana. Ny manaraka indray dia ahitana ny fankasitrahana ny fitondran'Andriamanitra. Ny fiangonana manaja an'Andriamanitra dia mankasitraka mandrakariva ny fidiran'Andriamanitra ntsehatra eo amin'ny fiainan'ny vahoakany, na amin'ny zavatra mora na amin'ny zavatra sarotra, dia feno fankasitrahana lalandava. Re izany no hita amin'ny andininy 420 ihany no ahitantsika an'izany, indrindra fa eo amin'ny andininy 430 dia manasongadina sy mampibaribary fa misy ihany ireo vahoaka mitoetra amin'ny fahamarinana mandrakariva, na dia eo aza ireo
izay fatra-panometsiny. Ny eo amin'ny andininy faha-12 raha mijery ny dikanteny iombonana eto Madagasikara dia aharihariny tsara hoe mankamamy ny anarana. Izany hoe ny olona manaja an'Andriamanitra arak'izay dia feno fankatoavana ary indrindra mametraka ho Andriamanitra no soatoavina ambony indrindra eo amin'ny fiainana. Araka izay ny fiangonana manavao ny fanompony manaja an'Andriamanitra. Jesosy Kristy rehefa tonga teto amin'ny izao tontolo izao na dia manana ilay endrika Andriamanitra, na dia Andriamanitra tonga nofo aza, dia tsy nanao tsinitsinina ny fahaizin'Andriamanitra fa feno fankatoavana, feno fanajana ary dia niombo mpiainana mandrakariva eny fanadian'ny fetrehana ny mafy aza tsy nanome tsiny velively. Ry olombo antson'Andriamanitra izay malalany no masina, miantso atsika ho amin'ny fanavaozam-panompoana indray izao soratra masina izao. Nambara tamintsika araka izay ireo toetra na koa hoe filamatra ho amin'izany fanajana an'Andriamanitra izany. Ny takiana araka izay ny fananantsika faharetana, tsy ny fijerena ireo karazan'olona eo anivon'ny fiarahamonina izay heverintsika hoe olona ratsy, nefa dia tao ireny indray no voatahy, tsy izay akory no fanajana an'Andriamanitra, na hoe izay no hitarika ho amin'ny fialana amin'Andriamanitra. Fa mampianatra mandrakariva mila manana faharetana isika, tsy mijery ny olona amin'ny fanompoana tanterahintsika fa manaiky ampianarin'ny soratra masina mandrakariva. Ary manoloana ny lalan-tsarotra izay ho lalovana, tsy ireny akory no hitarika atsika ho amin'ny fiovaovana, fa mampianatra atsika mandrakariva ho amin'ny fankasitrahana ny fitondran'Andriamanitra. Mampianatra atsika ihany koa ametraka ny fitiavana lalim-paka an'ilay Jesosy Kristy ivavahantsika, mba hankamamintsika tokoa ho feny fiainam-bavaka. Raha miresaka hoe mankamamy mantsy dia mametraka mandrakariva fa izy lay Jesosy Kristy no ambony indrindra, ka ny ankoatran'izay dia tsy Andriamanitra fa everina ho tahaka ny zavatra iainana andavanandro ihany, tsy tompona. Maka ohatra ny amin'izany ny amin'ny manodidina eo anivon'ny fiarahamonina, raha miresaka ny ray aman-dreny, tsy ny ray aman-dreny akory no Andriamanitra. Midika nefa izany tsy hoe ankahalaina akory ny ray aman-dreny, fa hajaina apetraka amin'ny maharay aman-dreny azy, fa tsy hoe ireny akory no Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, manompo amin'ny endrika ivelany, tsy izany no takian'Andriamanitra amintsika, tsy hoe manao akanjo fisaonana. Zay manko ny fomba fanaon'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny, dia maneho akanjo fisaonana, maneho fiakenkeloka amin'ny endrika ivelambelany fotsiny. Tsy izay, fa tena manaja ary tena mankamamy azy. Ny angatahana amintsika koa mba ho zanaka matoky ny ray aman-dreny, ho tahaka ny zanaka izay feno fahatokiana tanteraka any ray aman-dreny. Raha mijery amin'ny Andinin-tSoratra isika dia izay tokoa hampody
ny fitiavana, hampody ny fahatokina tahaka ny zanaka matoky ny ray aman-dreny. Tsy ampy ny miseho ho mpivavaka fotsiny fa tena midalina latsaka ao anaty ilay fitiavana sy fankamamina ny tenin'Andriamanitra. Ny fiangonana manavao ny fanompony araka izany tsy mijanona fotsiny hoe manaja an'Andriamanitra, fa rehefa manaja an'Andriamanitra dia mahazo tombon-tsoa koa. Miseho amin'ny endrika maro ireo zavatsoa omeny Andriamanitra any ireo mpino. Amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo, andininy fahavalo ambin'ny folo, fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo dia mitanisa ireo zavatsoa sesehena ho an'ny ireo tena mahatoky ka mijoro tokoa. Andeha ho tanisaintsika ireo zavatsoa sesehena azony ireo tena hoe mahajoro mitoko mandrakariva amin'izany fanompona an Jesosy Kristy zany. Voalohany mahazo valim-bavaka izy, iaino azy Andriamanitra. Miverina kely isika eo amin'ny andininy faha enina ambin'ny folo. Ary Jehovah ny haino ka nanre izany. Zany hoe mametraka fa tena hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony. Ary Andriamanitra mihitsy ny miditra an-tsehatra, mitondra ary manatanteraka ireo fikasana tsara sy ny hetahetam-po ao anaty. Ao anatin'izany ihany koa no anehon'Andriamanitra fa afaka amin'ny fahatezerana izy. Izany hoe tsy vitany fotsiny hoe manatanteraka ny fikasana tsara ao anatin'ny olona Andriamanitra, fa mbola mitondra ihany koa ny fanafahana. Raha miresaka hoe fanafahana dia io le lazaina hoe afaka amin'ny tandimin-doza, afaka amin'ny fahatezerana, famelan-keloka tanteraka no azony ireo tena mahatoky. Etsy an-danin'izay koa miresaka ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra izao perikopa izao ka hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra ireo izay manao kitoatoa na koa hoe tsy miraharaha, eny lazaina hoe ratsy fanahy mihitsy aza. Ary zany no mitarika ao amin'ny fanavahana dia tonga ho olona miavaka amin'Andriamanitra ny olona izay matoky azy tanteraka. Isan'ny zavatsoa azo ihany koa dia azo antoka ny hoaviny. Zay no hitantsika amin'ny andininy faharoapolo. Ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana. Azo antoka ny hoavy. Raha miresaka hoe azo antoka ny hoavy dia tonga manana fahazavana, tsy ny amin'ny anio ihany no mazava, eny hatramin'ny hoavy rahatra izay dia feno famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ary izay nahatonga an Jesosy Kristy tsy natahotra na dia hiatra amin'ny fahafatesana aza satria azo ny antoka ny hoaviny. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsy ny amin'ny izao fiainana izao ihany no antenantsika ny Kristy. Mampianatra ny soratra masina fa raha ny amin'izao fiainana izao ihany no antenanareo amin'ny Kristy dia mahantra indrindra ianareo. Ka noho izany ny fiangonana manavao ny fanompony dia mahazo zavatsoa araka ireo zavatsoa sesehena efa no tanisaina tamintsika teo. Miresaka ny amin'ny valim-bavaka dia zao mivavaka hatrany isika. Ka zao no afantarantsika
fa tena ho amin'ny fanavaozana ny fiainam-panahy ny vavaka tanterahintsika dia ny fahatsapantsika fa miaino antsika Andriamanitra, ny fahatsapantsika fa miditra tanteraka amin'ny fiainantsika Andriamanitra, mitondra ny valim-bavaka, mitondra ary manatanteraka ny hetahetam-panahy sy ny fikasana tsara ao anatintsika. Etsenan'izay ihany koa ry havana, mahatsiaro fa tsara fihavanana amin'Andriamanitra isika, tsy misy izay hevitra manelanelana fa tonga mpifandray, mahatsapa fa tena manana n'ilay fiarahamonina rahatra izay any an-danitra. Ary io ilay ambara hoe lanitra mamangy ny tany, zany hoe Andriamanitra mihitsy no mamangy monina ao anatin'ny fiainantsika, zay ilay Andriamanitra afaka amin'ny fahatezerana. Ho fampiarana izany, atakarantsika an'izany matetika rehefa misy ny olona izay atao hoe tezitra dia ohatrany tsy mifampiraharaha zay. Raha miditra amin'ny sehatra lalindalina kokoa isika dia mijery manokana ny fiainan'ny mpivady. Raha ny mpivady no tezitra izy roa dia fanome lamosina zay, mifampilongolongy. Ka rehefa mahatsiaro isika fa tena hoe mifanatitava amin'Andriamanitra dia zay le mandray ilay famelan-keloka, mahatsapa sy afaka ilay fahatezeran'Andriamanitra amiko. Ka anatin'ilay hoe fiangonana manavao ny fanompony dia tsy ilay fiangonana trano no resahana eto, fa ilay fiangonana olona mihitsy. Izaho, ianao, isika rehetra dia samy mahatsiaro fa voavela ny fahotantsika, afaka ilay fahatezeran'Andriamanitra, misinda ilay tandimin-doza, tsy hiara-ny fitsaran'Andriamanitra intsony. Vokatra izay dia tonga olona miavaka, dia tonga olona tsy mitovy amin'ireo ataontsika hoe ratsy na ny ratsy fanahy, mpaniratsira'Andriamanitra, manana fiavaozana lehibe. Eno, na ny fiainam-panompoana na ny fiainana atrehina andavanandro dia ahitana zany fiavahana izany. Tonga mandray ny fitahian'Andriamanitra hatrany hatrany, ary tonga manana hery handavana ireo fitaoman-dratsy, ary mivantana mihitsy no ilazany azy ao hanitsakitsaka ny ratsy fanahy, handresy ny fitaomana ho any amin'ny faharatsiana. Ilay ampianarin'ny Jesosy ny mpianatra hoe anivohoko anao ry Satana, tsy mankamamy ny fahotana intsony, mankahala ireo ratsy. Zay le olona miavaka, ary indrindra tsy mijanona fotsiny hoe sakaizan'ilay Jesosy Kristy mpandresy, fa tena mpandresy tahaka an Jesosy, mpandresy manahaka an Jesosy. Eny fa nanieriny fahafatesana aza dia azo antoka fa ho resy izany. Ry zay no mahatonga ny filazana amin'ny andin'ny faha-20 amin'ny hoe azo antoka tanteraka ny hoavy, ny velim-po sahanina andavanandro dia azo antoka fa Andriamanitra mihitsy no manavasava ny lalana ho diavina, manilika ireo fandrika samihafa amelezany ilay ratsy. Ry olombo antson'Andriamanitra izay manavao mandrakariva ny fanoloran-tenany, mampahery sady manome toky atsika araka izay ny soratra masina, fa mitondra fahazavana ao amin'ny fiainantsika
Andriamanitra. Manao antso arak'izay ho an'izay mbola mahatsiaro ho maizina lalandava ny fiainana. Jesosy no masoandrotsika. Avaozy. Avaozy ny endriky ny fanompontsika an'Andriamanitra hamafiso ny fiainam-bavaka. Iazakazaho ny fampandrosoana ny fiainam-piangonana misokatra ho antsika arak'izay ireo sampana amin'ny androany maha alahady ny mamrea. Dia zavatra anankiray izay tena ahatserovana ireo masera ireo dia ny fananan'izy ireo fiainam-bavaka mivavaka ary tena manoka tena ho an'Andriamanitra mihitsy. Arak'izany no ifampahirezantsika irezo ny vavaka mivavahatrany ka aza miato ary tsy mety ny mivavaka ka tsy reraka ho ny soratra masina. Midika izany fa tsy vavaka antselika no tanterahina fa tena fiainana mihitsy no efa rakotra ny fiainam-bavaka tonga atsika ho tena ho amin'ny fiavaozana tanteraka. Eto am-pamaranana riavana ny fiangonana manavao ny fanompony dia manaja an'Andriamanitra. Tsy amin'ny endrikendrika ivelany ihany ny fanajana an'Andriamanitra fa tena mametraka amin'ny fo manontolo ny fivavahana tanterahina ary mankasitraka ny fitondrany mankamamy ny anarany feny fiderana lalandava ny fiainany. Vokatra izay dia mahazo zavatsoa tsy ny amin'ny fiainana eto an-tany ihany no azo antoka fa azo antoka ihany koa hatramin'ilay fiainana mandrakizay dia avaozy ny fanomponao fa azo antoka no avinao asire ny fiainana mandrakizay. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra. Amen.